Salama daholy, be dia be tsika ankehitriny mitaraina fa marary vavony. Inona no tokony atao manoloana an'izay zavatra izay? Misy geste anankiray tiako fampizarana amintsika izy ity. Dia rehefa misakafo rentsika, aza mihinana haingana na dia maika toy ny inona aza. Aoka sakafo ampilaminana antsika. Izany hoe fadio ny manao tara sakafo. Tara sakafo resahiko eto, eo le tara amin'ny ora tokony hinananao. Eo ihany koa raha misy fotoana enjainao amin'ny folo ohatra, tokony efa misakafo anao amin'ny sivy farafahatarany, fa tsy amin'ny folo latsaka fahatelony ianao no andeha sakafo dia lasa mihinana sakafo faran'izay haingana. Dia lasa tsy voatsabo tsara ny sakafo, midina any anatin'ny vavonitsika, sahirana ny vavony amin'ny digestion. Eo ihany koa rehefa tezitra isika, aoka tsy hihinana sakafo. Rehefa tezitra, aoka tsy hihinana sakafo. Maka aloha fotoana kely dia rehefa misinda ilay fahateserana dia misakafoana amin'izay ianao. Satria rehefa misakafo tsika dia manana tendance hihinana haingana, ka rehefa mihinana haingana antsika dia lasa manimba vavony izay zavatra izay. Fantandremo koa nefa ny tsy mihinana sakafo mihitsy rehefa tezitra, izany hoe tezitra ianao dia tonga dia lasa natory, tsy mety fa simba ny vavonao ary ny fahasalamanao no simba amin'izay fotoana satria tsy misakafo ianao, lasa tsy ampy hery. Raha soa dia samy ten'Andriamanitra.